Ahoana marina, nahavita ny asany ve ny mpitondra tamin'ity taona ity? Madiva efarany ity ny taona 2024. Fotoana izay anaovany isa-tokantrano tombana tamin'ny ezaka, fa fotoana andiniana ihany koa ny tanjona notratrarina. Ny tsara hotsaivina atrandry dia andraikitry ny mpitondra tanteraka, ny manatsara, mampandroso ary miay ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Atraiza no fahavitany izany ho an'izao fotoanana izao? Tanteraka araky ny nampanantenainy ve ny asa fampandrosoana ny firenena sy ny fiainam-bahoaka? Misy ve ny fandriam-pahalemana? Misakafo ara-dalàna intelo isan'andro ve ny isa-tokantrano? Manana asa ve ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy? Raha amin'ny fitantanan-draha raha-panjakana aloha dia efa nambaran'ireo solombavambahoaka 500 izay nanao fitsipaham-pitokisany ireny ny zava-misy marina. Mantra ny vahoaka, tsy tanteraka ny velorano ny ingafo loam-pirenena. Difotry ny tsy fandriam-pahalemana, difotry ny tsy fananan'asa, difotry ny delestaza, difotry ny fidangany vidim-piainana ny malagasy, ka nahatonga ilay fitsipaham-pitokisany iny. Ary ny soratan'izy ireo mazava tao anatin'ilay fanambarana izay ninina no fafana tao amin'ny tranokalany ny antenimieram-pirenena izany. Ireo dia filazana mazava fa aotra ny notiny azo ny ity fitondrana Rajoelina ity. Ny solombavambahoaka maro anisa no efa ny tsara any Rajoelina teo maso ny vahoaka malagasy. Larana fahadimy amin'ny mahantra indrindra aty Afrika i Madagasikara. Raha toka hosangany aty Afrika sy ranomasombe Indiana no natao ambetiteny sy fampanantenana nataon'ny Rajoelina tamin'ny fampelezan-kevitra. Ho ampidinina ny vidin'ny solika ho sifay ny vahoaka malagasy hoy izy. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe nidina ve ny vidin'ny solika tamin'ity taona ity? Ho voava ao anatin'ny 8 volana ny delestazy fa ametraka ny milina faefatra ny fanjakana. Aram-piakatra ho 400 megawatt izay tsy vitan'ireo mpitondra hatramin'izay fa ho vitainy ao anatin'ny 5 taona. Foana ve ny delestazy ankehitriny? Tsy misy intsony ve ny fahatapahany ary mampafantatra ve alohan'ny hanapahana azy? Nanomboka ny taona 2024 no nanjaka teto Madagasikara izany voambolana hoe delestazy izany. Politika tahaka izany no tazana tamin'ity fitondrana ity nandritra ity taona 2024 ity. Ny fanjakany erim-pamoretana teto amintsika. Nampiasaina mafy ny cybercriminalité anenjehana ireo izay tsy mitovy hevitra, izay manelingelina ny fitondrana sy milazany marina momba azy ireo dia any am-ponja avokoa. Nolazaina matetika fa botolo ny fanoherana nisy eto amin'ny firenena ity tao anatiny 4 taona mahery kely izay. Ny hita nefa dia ny fanjakana sy ny mpitondra mihitsy no manao fanoherana bontolo ny hevitry ny mpanohitra, indrindra fa ny hevitra sy ny sosikevitry ny filomarin-karavalumanana. Tahaka ilay filazana ihany koa momba ny tokony anakatonana ny sidina sy ny sistany tamin'ny fotoana nampamaivay ny Covid-19 ireny. Tsy ny fanohanana ilay fanjakana intsony no botolo eto ataon'ny mpitondra ankehitriny, fa ilay fitantanana ny firenena sy ny vahoaka malagasy mihitsy. Mandeha ny rarabombo siseta, vitavita ho azy. Niodina ny 2 miliara euro latsaka kely na matsina ny ady amin'ny Covid-19 teto, dia samy menomenona kely vetivety fotsiny dia niarana torindray avy eo. Tonga ny resaka écran plat dia vita amin'ny fanesorana ilay minisitra fotsiny. Mbola tsy fahita teto tamin'ity firenena ity tao anatin'ny 80 taona ary manerana izao tontolo izao mihitsy. Izany hoe minisitra voalaza fa mankalaza tsingerin-taona dia mandany 100 tapitrisa ariary na antsasaka miliara irem-bilanja. Nandalo vetivety ny maso mijery sy ny sofina ny fotsiny dia tsy nisy toy ny intsony taty aoriana. Volamena tao anatina braona minisitra no dimbiasan'ny prime ministra dia avy eo ny vadika vy, kanefa ny hafarany dia mbola ohatr' ilay voalaza tetsy ambony teo ihany. Tsy nisy toyny fa mandeha zoli. Tosatosaka ny famoahana tarehimarika mampivarahontsana ny maso mikasika ny tampokaramana deputé fotsiny izay efa mahatratra hatrany amin'ny 770 tapitrisa ariary ihany ho any, niaraka tamin'ny resaka fitsipaham-pitokisana tokony efa tanteraka, satria solombavambahoaka misy 500 amin'ny 150 no efa nakatoa azy, kanefa dia naresaka kely herinandro dia vita fa hoe tsy navelan'ny mpanatanteraka ho tanterahy ny mpanao lalàna izay voavidim-bahoaka hono fa fanakorontanana. Ilay vahoaka tsy maninona indray no ampitonina izy mianakavy mpiady an-trano ireo dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa izahay sa ianareo no mikorontana sy misavorovoro?
nangataka fanadiadina iny ry zareo tompon'andraikitra misahana ny zon'olombelona sy ny tany tandalana eto amintsika ka de asa indray izay ho toyny fa sarotra angamba aloha ny ilaza izao fitantana ny mpitondra rehetra fa nampanao lalàna io nampanatanteraka ny fiainam-pirenena izao hoe mbola manaraka lojika na mandeha amin'izay laoniny mba ty ilazana azy hoe tena pontolo ny tena nisongadina de ilay fampanantenana pokaty lasibatry Tomasina ataontsika toy ny Miami any Etazonia hoy inga filoam-pirenena tamin'ny fampelezan-kevitra aty amin'ny taona 2024 tsy Miami any Etazonia indray fa Miami gasy dia ny hoe mirahina ary mifankaty efa tsy voisantsony hoe fitaka fafiry indray iny aloha dia mionona tamin'ilay Miami malagasy ny mponina tany Tomasina ampidinina ao anatin'ny 3 andro ny vidim-piainana aizaizay vidim-piainana nidina teo alatsinainy fa 7 ny volana Desambra sika androany mikaikaika ny vahoaka amin'ny vidim-piainana izay miakatratrany kanefa ny ao atokantrano tsy maintsy ampifaliana fa mba fety ny andro ny tena loza de ity izy tsy mena mivadika amin'ny teniny eo imasom-bahoaka ity ny rehare mba tsy ilazana mihitsy fa nanindry ireo taksi be eto amintsika araky ny fomba fiten'ny tanora-ankehitriny fa hoe anafatra bisy misy 10 ary ho tonga mialohany faran'ity taona ity ankehitriny dia tsy tahotra tseratra ilay taleny serasera eo anivony fiadidinan'ny repoblika milaza fa tsy fampanantenana avy amin'ny filoam-pirenena hoy ireny dia fitaka tahaka izany foana ve no hitondrana ity firenena ity politika an'lainga sy didiny besandro no nseho tamin'ity taona ity 4 taona katroka izao mialetika ny firenena sahirana ny malagasy fa ahoana mariny ahoana mariny